Mbola tsy feno ny fipetrahafana mampiditra ny ankizy eny an-tsekoly manoloana ny valanaretina peste teto amin'ny firenena. Ka noho izany mitoetra amin'ny 12 oktobra ho avy izao ny fikatoanana eny anivon'ireo sekoly Mitsinjara amin'ireo distrika misy 5 ahina ho misy nitrangana retina peste hoy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Pakevitra zany a ministeran'ny fanabeazam-pirenena anio fa rehefa hita ny fisotron'ny peste izay fantatsika fa lasa peste pulmonaire izy a izay mifindra amin'ny fifampikasoana amin'ny contact ary fantatsika fa ny fahasalaman'ny ankizy no tena zava-dehibe ary mifindra eny amin'ny taxi be na eny an-dalana na eny rehetra eny zany rehetra zany ary noho izany rehetra zany rehefa nidinihana ambony sy ambany dia hita fa mbola tsy feno ny fepetra ahafahana mampianatra ny zanakitsika. Tsy tokony anelingelina ny tetiandro mpampianarana kosa nefa ny fanemorana ny fidiran'ny mpianatra noho ny valanaretina peste. Tsisy fiantraikany amin'ny calendrier scolaire satria fantatsika natao 39 semaines izy ary raha mbola novembre aza manomboka izany rehetra zany dia efa nanomana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho an'ireny sisy koa izay tsy nianatra ireny fa ny fianboany ohatra hoe raha tokony tamin'ny 2 octobre zao zareo le tsy nianatra dia mifarana 15 décembre dia efa nanana finafinana ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa raha miditra 6 novembre dia afaka taperina amin'ny 22 décembre ny première période satria fantatsika fa 4 période no natao amin'ny calendrier scolaire. Mikasika ireo sekoly mbola manohy ny fampianarana kosa dia nilaza ny tompona andraikitra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa efa misy fepetra lehibe ara-pahasalamana sy fandraisana tanana noraisina eny anivon'ireo sekoly. Mikasika ny sekoly frantsay kosa dia nilaza ny ministera Pia fa misy fandaharam-pianarana sy maintsy arahina izy ireo kanefa miara-miasaka amin'ny fitondram-panjakana mba hitandrovana ny fahasalaman'ny mpianatra sy ny mpiasa ao aminy. Amin'ny 13 oktobra ho avy izao kosa no hiverina hisokatra indray ireo zapa rehetra voakasika izao fampiatoana zao.